ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Amen. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha ho vakiantsika ny salamo. Salamo fahatelo, toko fahatelo amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika amby folo. Salamo toko fahatelo amby telopolo ny andininy voalohany hatramin'ny faharaika amby folo. Amin'ny anaran'ny Tompo, fiderana an'Andriamanitra, mpitondra izao rehetra izao sy mpiaro-ny olona. Miobiany Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahany Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny vali torofolo. Miraha firaham-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny teny Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, eny ka ny famindram-pony Jehovah ny tany. Ny teny Jehovah ny nanaovana ny lanitra, ary ny fofona ny vavany nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosany rano ao an-dranomasina ho toy ny atao zavatra izy. Mitahirin'ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Aoka atahotra ny Jehovah ny tany rehetra. Aoka hangovitra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no niteny dia ary izany. Izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa. Mahatsinitsinina ny hevitry ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Amen. Ataontsika ny hira telo amby roapolo sy valonjato andininy voalohany fahatelo sy fahaefatra. Hiara hivavaka isika, ry Andriamanitra rainay,
Mankasitraka anao zahay amin'ny fofeno fankasitrahana. Mankalaza ny anaranao zahay noho ny famindraponao anahy sy ny fitiavanao maharitra. Ianao mpamorona an'izao rehetra izao ary ny herinao dia tsy manapetra. Misaotra anao zahay noho ny andro vaovao izay mbola nomenao anay sy ny soa rehetra tolotrao. Misaotra anao noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao izay manadio anay isan'andro. Ny fahamarinanao dia maharitra mandrakizay ary ny teninao dia manome fanantenana ho anay. Amin'ny zavatra rehetra ataonay, omenay voninahitra ny anaranao ankehitriny sy mandrakizay. Ary izany vavaka izany dia tsara raha ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy fahizay manao hoe: Rainay izay an-danitra, masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao, hiakanao ny an-danitra. Meonay ny izay nasazy aminay, ary omenay ny hevitray, takanana ny izay ary izay fotony amin'ny fanjakanao, manafahany amin'ny matsy, anao fanjakana sy petraka amin'ny fiangonana. Izao dia hanatanteraka hira ny sekolalahady.
Iafatrangana antsika androany dia izay hita amin'ny epistilin'ny Romanina. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo, ny andiny fahaefatra ambin'ny folo tapany voalohany. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo, ny andiny fahaefatra ambin'ny folo tapany voalohany. Rehefa hita izany dia miaraka ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo fa hitafio Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraka hivavaka antsika. Saotranao Tompo Andriamanitra ao nanomezana an'izao fotoana izao angalana hafatra avy aminao. Dia rifanay masonao adabasainay ahalala ny hafatra izay tiana ampitainao aminay. Dia amin'ny lalanao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka sika. Lehilahy anankiray andeha hiasa maraina izy amikiviky, nandeha tongotra nahita mpangataka anankiray izy dia mipetraka teo amin'ny sisiny arabe. Nandotsaka vola tao anatin'ilay arina kely izy. Ilay mpangataka kosa tsy nahavita zotra fa ny tena notroriny be fa nangidihidy fantatra satria misy hao fotsy ilay akanjo kosa sady maloto no rovidrovitra. Nalaelo ery ilay rangahy nahita izany ka nanapa-kevitra fa hitondra akanjo ho azy. Ny ampitso nieritreitra izy hoe hanome akanjo azy dia ny ampitso izy nomeny an'ilay mpangataka ka fatsy ny saotsaotra ery izy nahazo an'ilay akanjo tsara tsy misy rovitra. Dia faly ery koa ilay rangahy ary nihevitra izy tany am-pony fa tsy angidihidy intsony ity mpangataka. Ny afaka ampitso indray ilay rangahy nandalo teo amin'ilay mpangataka indray akory ny aterany fa mbola mihoatra ny vatany ihany ity mpangataka nefa ilay akanjo nomena azy nanaovany. Tsy naharitra izy dia nanontany hoe fa ahoana no mbola mangidihidy be toy izao ianao nefa efa akanjo tsara nanaovanao io? Tsy namaly ilay mpangataka fa nainga ny voziny tsy norarahiny. Fa haikay tsy misy soronkory ilay akanjo maloto sy rovitra sy misy afosy fa notsindrin'ilay akanjo tsara vao nomeny azy. Ny afatra angalantsika amin'izany dia hoe tahaka ity mpangataka ity hoe mianatra tenin'Andriamanitra isan-kalahady atao haingo tsara ety ivelany nefa ny toetra ratsy mbola atao foana ihany. Ka eo endre amintsika mangidihidy amintsika fahotana rehetra. Misy ny voafinkana, misy koa mety hoe manao teny marary amin'ny hafa dia nefa izay no mila solosika akanjo tsara omeny Jesosy anaovana ka ampiarina izany ny anarana taty amin'ny sekolahady na ny anarana tao amin'ny katekomeny na fianarana tenin'Andriamanitra any rehetrarehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery voninahitra avy eo tsika vakina ilay tenin'Andriamanitra teo ny Romanina tao amin'ny anaran'ny Tompo fa hitafio Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo misaotra anao fa nanomezanao an'izany hafatra izany indray. Misainsainao izay eritreretra hoe inona no tokony zavatra ataonay hoe hitafy an'i Kristy sa hitafy hafa. Eo ianao mahalala ny fiainanay tsirairay avy nanao tsinontsinonanao kanefa izany dia fonanay aminao tanteraka izany rehetra izany. Koa ankehitriny enkany izay hitafy anao Kristy na amin'ny alalan'ny fiteninay, ny fitondran-tenanay, ny toe-panahinay ahafahanay azohanay amin'ny finoana ka ahafahanay koa mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Hitantsika ao amin'ny salamo fa 8:70 ny andiny fa 1:70 ka hatramin'ny fa 9:70. Salamo fa 8:70 ny andiny fa 1:70 ka hatramin'ny fa 9:70. Ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehova o, dia ny famonjenao araka ny teninao, dia amaly izay teny ratsy ahy aho satria mahatoky ny teninao. Ary aza dia esorina ny vavako ny teny marina, fa miandry ny fitsaranao aho. Dia hitandrina ny lalanao mandrakariva aho, dia mandrakizay doria. Ary andeha amin'ny malalaka aho, fa ny didinao no tadiaviko. Ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka aho, ka tsy ho menatra. Ary ravoravo amin'ny didinao satria tiako ireny. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako ireny. Ho saintsainiko ny didinao. Epistilo an Korinthiana faharoa toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Korinthiana faharoa toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ry izay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafitoina izahay na amin'inona na amin'inona, mba tsy ho mentsiny fanompoana, fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterana, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoaka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitan-tory, amin'ny fifadikanana, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mahatsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadiany fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka tsy mifantatra nefa tsara ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny fahaizana nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovana nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra. Hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko, izay rehetra manatonay sy mandre ny teniko ka mankatoa azy, dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy, izay nihaza lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy, ary no nitondraky ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambony tany, fa tsy nanisy fanorenana, dia namely azy mafy ny rika, ka dia niridina niaraka tamin'izay izy, ary loza naravina izany trano izany. Ray masina.
sotranao zahay faharovateninao ary koatrian'izay jesosy dia mangatitra fanaina masina izay mba hovatonao izay tonga sy hafa nisy malaitsiratsy azy amin'ny anaranao jesosy anao farizam-paharesana amen. Salamu Pulang Pusaka di Salamu Abdi Salamu Pangkalazana Kinna di Mandit si Balbadi si Amdi Tiram itu Balbulunya di membuka Alfa Balfa di membuka Bita Izrita Mikin Surat Termasuknya Badua Bita Tahun dan Balmanaraka membuka di Kimilan Agama dan Balmanaraka membuka Delta tim tu ya tanda-tanda rumpun di sel-sel breu saya maduga juga baru ampuna rumpun di sel India di Malbe 61 saya maduga selama setiap alfabet amtini breu jas pangkalasan amtin di mandu siketeu ni litera fau na fau zanya manukam yang di pareka di populiwa itu visi repapakinam tine buen fanfuani sami fau abu un panosanam artunga tam kau tunggam kun fam puno jiubo tin fam jina warkan tintam laza fam jina nyam tinna di man ulam yati fam rapunan di man dan ulam wisata ini fan kono salam yati tini mamata nue inan pepe tatugaban fam jina dalam tinna di man zabada urusannya nu daton kono salam babaraya tin fusi sayna rai anjan kiram tinna di man ni bab ulun sana ni ulam nanda da famsena bamtina di man di ulam laza famarina nam baba ulam laza famarina nam baba de bakin skenan dinni paru mi populu sila mi populu dinni paru mi populu sila mi populu bakin siam naran mi populu sila mi populu bakin dia ma sentin rasa
satria matety ary azo isona mivavaka ny teny marina fa miany tsarana. Dia zany tenen'ny mpanao salama mivava zany a dia milaza fahamatona. Misy olona manaratsy anao, misy olona manatsatry mahay vava manendrikendrika. Inona natao amin'izany? Zay tsy voanin'ny mpanao salama hoe zava ny teninao fa misy olona miteny ratsy. Tahaka izany koa hoe inona no havalitsika raha misy olona manenjika, raha misy olona miteny ratsy, raha misy olona manosona, raha misy olona manembaka, raha misy olona manendrikendrika na mandendrika anao. Fa ny an'ny mpanao salama dia miteny izy hoe zava ny tiany resana dia hoe tenin'Andriamanitra ihany no havaly an'izay rehetra miteny ratsy azy. Tenin'Andriamanitra ihany no havaly fa an'izany. Ary zany mahatonga azy mangaty fa azo esorina mivavaka ny teny marina fa miany fitsaranao aho. Ny mahavoly olona zany dia maika hiteny. Raha vao miteny ny anankiray dia efa mibotsibotsina sady ny orona sy ny tareha fa te hamaly. Ary mino fa tsy tenin'Andriamanitra ilay havaliny eo, tsy izay mifanaraka ny soratra masina. Ny mahavoly olona manko rehefa asaina mamaly a miomana tsy miomana, rehefa tsy asaina miomana miomana. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe raha misy olona manenjika anao aza miomana an'izay havaly. Dia iletsika ny marika toko fahatelo ambin'ny folo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ianareo Jesosy kampony anareo izy entina mitsara anareo ny andininy fahasivy. Dia vakitsika amin'izay ny tokoheko Jesosy andininy faharaiky ambin'ny folo. Vakitsika sy anareo no teny fa iza ozy fanahy. Izao ny zavatra tena mahavoly kristianina indrindra fa ny kristianina efa nandalina. Rehefa sainao mitoro teny izy na mampianatra dia izy milaza hoe angamba ilay anarina ny tenin'Andriamanitra, iny hoe meny fanahy masina. Tsy misy an'izany olombelona eo za mbo mamaky an'ity any. Tsisy an'izany rehefa mpianatra ianao miomana. Fa amin'ny andro ny fanenjehana io tenenina io. Le contexte zany afindran'ny olona afindranareo. Raha enjehin'ny olona ianao ozy izy aza mibotsibotsina hamaly fa omeny fanahy masina anao ny teniteneninao. Inona ny teny omanantsika? Inona ny teny omanan'ny olona? Le ampianatra sa le hamaly olona? Tsy zany tazay soratra masina. Matetika batety ihany na ny katekista takan'izany tsy mila omanina ny toroteny, tsy mila omanina zao omeny fanahy masina mba jenjemy tsara le teny. Rehefa enjehin'ny olona, rehefa tolotra amin'ny sinagoga ozy izy aza miteny ianao. Ary zay no mahatonga anao tsy voaro ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra efa niomana hiaro anao, anomenao teny, ianao efa niomana be dia be. Izy atsofonao any Andriamanitra anao teny. Dia mibotsibotsina miteny eo mamokatra zany tsy mamokatra. Tsy mamokatra koa fa ny fihavanana vao maika simba satria voalaza tsara. Ary zay ny anteran'ity mpanao salama ity. Aza vela hiala mivavaka ny teny marina satria miatrika fitsarana tena fa mitovy izy. Fa mifamadiny sasany indray rehefa itony teny sy mpianatra nanao hafatra izy tsy mila miomana fa omeny soratra masina. Ianao zany kamolafa ny soratra masina asainao ampiasainao. Zany mihitsy zay soratra masina. Tsy soratra masina milaza an'izany hoe zany resaka rehefa mpianatra. Fa miteneny dia hoe rehefa mianatra. Mbola tsy indrindra mpanao salamo ihany io amin'ny salamo fahasivifolo amby zato io andininy fa enina amin'ny efapolo. Andininy fa enina amin'ny efapolo. Vakitsika ilaza ny teny vamolambelinao
io natreny re mpanjaka ka tsy tsinihitra. Mety hiatrika mpanjaka ianao, mety hiatrika fahefana ianao, mety hiatrika fitsarana ianao, fitsarana fianakaviana na mitakan'izany, ka zaho sisy menatra ilaza tenin'Andriamanitra. Minatra ary zay le baba milaza fahamarina zay ary ihany le teneny Jesosy fahatanisy amin'ny tsary Jaona 2:11 fahaenina ambinifolo babakitsy. Tanareo fa miteny milaza rehetra an'io dia milaza sy atrehana olona fa tsy hoe hoe andeha teny anao na andeha aminy anao dia tsy omatra zay. Jaona 2:11 Jaona 2:11 Fananitra dia ny fananatra zay rahana ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ampatsiahivo ny tenin' Jesosy fa tsy izay nianaranao tany amin'ny filôzofia, nianaranao tamin'ny art oratoire koa le tenenina eto, fa le tenenin' Jesosy. Ary zay mahatonga ny fanahiny fahamarina izay tsy azo tontolo zao tsy hitana fantana fa ilay mafantatra azy satria ao anatiny. Ary zay le teny fahamarinana resahan'ny mpanao salamo ety. Ary zay le mitondra famonjena izay reny nampianarin'i Jesosy mihitsy no ampatsahivony anao. Satria anao vonona ny ray ilaza ny teny fahamarina dia omeny ianao, ampianatra anao ny zavatra rehetra fa tsy mahay lalàna ary ianao lasa mahay miteny satria fa matetika tsika zany tsy afaka fa mioma ampio ahina ny lazaiko totopato maka sopapa roa sopapa riky fa io teny fahanrana raha ady no atrehanao izy aza miomany anao fampifamaka omenanao zany rehefa mila famonjena ianao aoka ny vavanao ilaza tenin'Andriamanitra, ilaza fahamarina. Ary zany tenen'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintianina 4:1. Maro ny zavatra nataon'ny Lao, Paoly fatorana, fatezerana, gady, fisasarana, tsy mandry andro, tsy mandry alina. Misy koa zavatra tsara nataon'ny olona. Fa amin'izany rehetra zany ny Paoly apôstôly dia ny tenin'Andriamanitra ihany amin'ny teny fa miezaka izay ho mpanompo ny tenin'Andriamanitra. Korintianina 4:9 amin'ny 5 sy ny 7. Na kapoky na fatorana na tabataba tenin'Andriamanitra ihany no mahavonjy ary atao amin'ny vava io hoy Paoly apôstôly. Zany hoe raha mino amponao ianao ary manaiky amin'ny vavanao. Korintianina 4:5 fa tsy manao izay manafotony izahay na monina mba tsy fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho tenanay mpanompon'Andriamanitra izay amin'ny faharetana amin'ny fahatelo amin'ny fahantratra dia tohizina amin'ny rehetrarehetra izany izay tsy manao izay manafotona olona fa amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary miezika izay ho mpanompon'Andriamanitra trano rehefa miteny na tizy tenao dia rehefa tezitra anao dia sarimiza no aminao no fanontaniana mbola misy sarin'Andriamanitra be manko samy tezitra dia rehefa tezitra no vadika ina moa le fiteny vadika ina moa na fenipetana dia bibina zany ianao rehefa tezitra zay ny amin'ny bibina ianao rehefa tezitra maimboka sa koza sa menarana sa ino ary manahirana mety tsy ho tavaverina olona tsony ino fa ny zavatra rehetra ho Paoly apôstôly mpanompon'Andriamanitra amin'ny olona ny tenanay fiheveranay soa tenin'Andriamanitra no tenin'Andriamanitra amin'ny vavanay. Ary zay ny fijerin'ity fanosanana ity azy esorona mivava ko izy ny teny maro fa samy miatrika fitsara mila famonjena azy esorona mivava zany. Zay ny voalohany hoe ny famonjena amin'ny tenin'Andriamanitra dia ho amin'ny olona
milaza fahamarinana mipaka fa ny faharoa dia izao ny famonjena dia ho an'izay mitandrina mididin'Andriamanitra tsy ambara fotsiny fa ho an'izay mitandrina mididin'Andriamanitra izy ka afa-tsika iray salamo fahasivapolo amby zato amin'ny 5:1 sy ny 5:1 5:1 sy ny 5:1 vakitsika amin'n'anan'ity dia hitandrina ny lalànao mandrakariva dia mandrak'izay ary andeha malalaka fa mididinao tiava lalana amin'ny lehilahy voalohany tsy nipeo arabe ny dikan'izay somena lalàna amin'ny faharoa tsy nipeo lalàna zany na nivaza dia Kristy ka oa izy ny mpanao-sanamo hoe hitandrina ny lalànao mandrakariva ary mandrak'izay ino tsy maintsy hotany ary raha mandeha malalaka dia mididinao mitadiava malalaka ianao libre ianao mila fantarinao ty hoe liberté chrétienne malalaka ianao ny zavatra rehetra azoko atao izy Paoly apôstôly fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa ka ina na fantarinao hoe mahasoa sy tsy mahasoa mididin'Andriamanitra mitadiava fa malalaka ianao ny zavatra rehetra tsy aminany andro teny ianao aho hoe zikonao tataka be fa ianao no mahalala hoe andeha ambona azo satria mitady mididinao a dia mahalala ny tokony atao ary zay hoe Kristy ny farany lalàna fa raha tsika rehetra samy mamotra lalàna eto fely lalàna le fitalemana le tsy fiangonan'ny lalàna fa fiangonan'ny fahasoava fa ana izany ara ianao no mahalala ny tokony atao ka zany tonga ny Paoly apôstôly ty le otonareo sa fely ny fanahy ka mifampianara amin'ny tonotiram-panahy oka ny teny Kristy toetra betsaka aminareo satria mila ao anatintsika dia tandremantsika tsy fitandremana ivelany fa fitandremana ao anaty ny fahalalana aona ny fehezako ny fahalalana ny liberté mba tsy hamonana amin'ny hafa mididin'Andriamanitra zany izy ary andeha malalaka fa mididinao mitadiava zay didin'Andriamanitra zay ary zay mahatonga hovonjena ny olona vao omenany lalàna zay kosa nafangaroko sasy zay moto hoe mbaniny lalàna sa mbaniny fahasoava novonjena tao Egipta aloha ny zanak'Israely vao nomena mididy fo zay moto hoe tsy le lalàna no mambonjo mivantana fa ny olona voavonjo no mitandrina ny lalàna fa saingy zao raha tsy tandremanao ny lalàna sy ny didy very ny famonjena efa azonao zay no mampiavaka azy ianao efa voavonjo vita batisa rehefa lasa mitombo anatin'ny famonjena ianao tandreny mididy fa raha tsy voatenanao koa mididy aho dia very ny famonjena efa azo ary nafantarinanao fa efa lahatra mididy ianao ity zavatra anankiray ity zany a tadio tsara andiny fafita ny efapolo sy ny valo amin'ny efapolo andiny fafita ny efapolo sy ny valo amin'ny efapolo ahoana sisy ravo mididinao satria tiako reny asarako ny tanako amididinao satria tiako reny hosantsianiko mididinao ny fitandremana mididy dia misy ambaratonga telo na efatra misy olona tsy mahalala mihitsy mididin'Andriamanitra zany efa tsy hainy zany io fa mandeha ho azy zany izy a tsisy raha eny anio satria tsy fantatra misy ndray zay mahafantatra fa tsy mitandrina fomba mahafantatra izy fa io tsy raha eny io dia ny ambaratonga fahatelo a misy olona mitandrina fa sahirana izy lasa korbe didy lasa manahirana azy fa na tokony olona fahetra zay tokony akaranao ravoravo mididin'Andriamanitra izy mahafaly azy mitandrina an'io nahasoa azy io ary vitsika olona tonga amin'izany mpanazaka aminanio fa nitafatafa eo amin'ny fahatelo mbola sahirana izy mieritreritra mbola zany tsy jangajanga zany mbola any izy mbola sahirana izy mitandrina hoe aza mitsiroritra zany mbola sahirana izy amin'ny hoe aza mangalatra mbola sahirana izy amin'ny lalana samihafa apetraka amin'ny sambo anao natakan'izany amin'izao miditra mora dia sahirana amin'izany izy sahirana izy amin'ny lalana forony
mbola anaty fahasairana ny tany izy ka manjary kobe manjary fahasairana azy ny tany fanalana fa ity mpanosana ampe jereo ravoravo mididina efa tonga am'izany stady zany ve ianao zay izy tsy misy didy manahirana azy fa faly izy satria io mitondra soa azy mitondra fifaliana ho azy mahavozy rehefa miaraka am' Jesosy didy efa tonga am'izany fa ianao samyle mbola sahirana ary miteny izy raha fampiteniteny fa samy diso samy mbola mpanota sy mifampitsaratsara efa tena zay zary tsara fa mbola tsaraina dikan'izay dia efa tsy hainao izy zay ary ny ankamaron'olona dia eo sahira fampitalemana fa ty mpanosana amty fa dia tsy tiako reny ty zaveriny iny tsy manahirina anahy io fary a ravoravo amididina Andriamanitra efa tonga am'izany toerana zany fa sady mbola miketrona la dia mivavaka amiray izy androany dia sy elovisy manko zay androany dia manatsongony amin'ny sabato ma mbola manahirina manahirina na ny miasa ho azy manompoana mila boteny saso mila fre sy ny sisy ty mbola sahirana izy mbola any lavitra be sy mbola tonga efa izy teo misy ny tsy mahalala mihitsy misy ny mahay fa tsy miraharaha misy mba miezaka mitanana fa sahirana misy baravoravo mididin'Andriamanitra ary zay ny tenen'i Jesosy Kristy mitalemana ny didy io amin'ny Luka fa enina ny vakina teo ny momba n'ilay io natao hoe fanoharana ny amin'ny trano roa na parabole de 2 maisons Luka sy Matthieu ihany no misy an'io na ny Matthieu amin'ny toko fahafito andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo famarana tena amin'ilay tokoteny talentenimboatra ny amin'ny Luka ity toerana roa ihany misy an'io fanoharana amin'ilay trano roa io mampiavaka an'io ny any Matthieu misy le hoe lehilahy dala lehilahy ely misy hoe ny olona ambony fasika sy ny olona ambony vatolany fa ny any Luka tsy miresaka izany fa le fanorenana ny tsy lino nahoana rao Jesosy manao hoe tombotombo nefa tsy manao zay lazaiko zany hoe tsy vava ihany ahoana ny fanatapona zay rehetra manatona sy maneno teny ka mankato azy da seho kamarazy tahaka azy tahaka nilalanao trano dia niady lanina dia nianisy fanorenana molovatona tsy maintsy hoavy ny fitsapahana fa tsy nianjery izy satria efa tsara fanorena fa le anankiray tsy mankatoloso izy tsy nisy fanorenana namenika dia nirodana izy ary lozy nanavazy zany trano zany rehefa tsy miaina amin'ny tany manodidin'Andriamanitra io fa dia lasa tsisy foty mora mirodanao ny olokeny fiainana amin'izarika lehanao ary zany mahatonga be dia be zany ny ankizy raha hoarina amin'ny zava-misy ankizy mpianatra mivavaka be izy ka te homena na zoto be rehefa afaka baka mandeha amin'ny université tsy mazaka ny fianarana ny université indrindra fa amin'ny université ampanjakana izay ray faculté ianao ny tenanao satria misy manao dons belote amin'Maria izy avy any ambanivohitra-mato mirafitra ry koa tsy zavatra eniny teo tapitra semestre aizany tatelokitety tsy mazaka le fahalalana tsy mazaka ny biby ny fahalalana amin'ny hoe ianao ny fehitenanao rehefa université renao zavatra anankiray mbola monony zany koa rehefa mandeha mianatra tsy mazaka ny zavatra mitranga any dia manondrana rehefa mianatra mivelana rehefa tafa aminy dia miova na ny volo na ny fitafy na ny inona tsy hitatsonona le fiangonana amin'ny vitsivitsy fiangonana dia sokizy balatona dia tsy hitatsonona zokona razano fa dia efa izy miasa amin'ny ary amin'ny sistosy ary fa tsy vita le fianarana no inona rehefa tsy ao anatinao didy Jesosy Kristy tsy manana fototra ianao rehefa tsy manana fototra ianao dia mitsingeva satria ho avy ny rika ho avy ny fitsapahana rehefa tsy manana fototra ianao mitsingeva
tsy mandeha mitona iny koa rehefa tsy manana foty sao tsy maintsy mitsingevana ianao dia mivoaka amin'ny vavanao a le zavatra tsy tokony voaka eo amin'ny fizarana voalohany ty fa tsy nitenin'Andriamanitra tsy nifahito dia tahaka izany koa tsy ao am-ponao ny lalàna dia manao fony ianao raha izany mafarany mpanao salamo nentsika iombona mpanao salamo amin'ny fanentanantsika ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra mandinintsy izy fa ataovy hatonganao solombavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mitrango amin'ny fiainanao dia avy amin'ny Andriamanitra mitolo-tsaina avy aminao ary vokatry ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra zany ataovy izay itiavanao ny didin'Andriamanitra ka mahatonga anao ravoravo raha tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra vo tamin'izao tratra tamin'izao fa noho ny fitandremako ny didy dia ravoravo aho fa tsy tratra tamin'io fandrika io izany no olona zany a efa nandroso tamin'izany tenin'Andriamanitra zany hitoetra mandrakariva amintsika anizy amin'ny tenin'Andriamanitra izany amen. dia ombona mivavaka isika ry havana ry Andriamanitra rainay izay any an-danidroa indreto izay miondrika sy manetry teny eto anadrianao satria nandre ny teninao izay milaza famonjena ho anay isitrahanay izany famonjena izany anefa dia mila milaza fahamarinana ny vavanay amin'ny zavatra rehetra hatrehina eo amin'ny fiainana ary koa isitrahanay an'izany famonjena avy aminao izany dia mila mitandrina ny didinao Andriamanitra izay mitondra soa sy fitahiana ho anay tsy ny ainanay anefa izany tsy tanteraka iakory kindro manenjika anay ny fieritreretanay noho ny nanomezanay alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahatezitra anao Andriamanitra amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro mameno ny fonay tokoa sy mameno ny vavanay ny teny tsy araka ny sitraponao fa araka ny sitraponay izay tsy marina akory ary tsy mitandrina ny didinao Andriamanitra izay tsy mankatoy ny teninao hanika simba ny fiainanay ary tsy malala izay tokony atao izay indreto izay manantona anao mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mamindra fo aminay Andriamanitra tario ny fonay ahaizanay mibebaka marina aminao ka afoy sy andao ny fahazaran-dratsinay izay mahameloka anay dia ny fanaovanay tsinitsinina ny teninao Tompo miaino Tompo mandrenesa ny fivavakay Tompo mamela eloka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Raisom-pifaliana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia mamindra fony aminao aho. Fa raha misy manota dia manana solo-vava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, izy ilay avitra ho an'ny fahotantsika. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa voavela ny elokareo, midera ary misaora ny anaran'ny masina. Sambatra ny olona izay voavela ny elo, sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy vitaka ny fanahy. Amen. Thank you.
Misatranao izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Fa Andriamanitra manambara aminay ny afatra izay tianao iainanay ianao. Ka ankehitriny anoloana ireny afatra nomenao anay ireny, dia vonina mandrakariva zahay ilaza ny fahamarinana amin'ny vavanay ary mba hitandrina ny didinao. Misatranao izahay noho ny amin'ny mpanomponao izay nanatanteraka irakom-pisaorana. Dia anao Andriamanitra koa no aoka ameny fitahiana mandrakariva ho an'ny mpanomponao ary mangataka ho azy zahay. Fa mandalo ny ady sarotra izy eo amin'ny fianakaviana. Ianao Andriamanitra mora azo indrindra amin'ny fahoriana sy amin'ny sarotra rehetra ko angatahnay hiditra antsetra amin'izany fiainan'ny mpanomponao izany, ka nolotra fitahiana sy fahombiazana amin'izay rehetra tanterahina, ka ahitany fifaliana, ahitany fiadanana ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Matoky ianao izay fa efa miasa ianao amin'izany fiainan'ny mpanomponao izany. Ankehitriny Tompo, dia mivavaka aminao izahay ny amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao Andriamanitra no efa nampijoro izany fiangonana izany, dia aoka ianao hiasa amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ka mba hampanjaka ny fahamarina eo anivon'ny fiangonana, mba tsy diran'ny faharatsiana fa ny sitraponao no aoka ho tanteraka. Ary indrindra manomana amin'ny fikarakarana famohana mpitandrina amin'ity taona ity. Ianao nandamina ny zavatra rehetra, indrindra fa hiasa amin'ireo mpiandraikitra fobe izay hiatrika ny fandiniana amin'izany fanendrena zany amin'ny volana aprily ho avy izao. Tompo, miasay ianao amin'izany fiangonana izany. Vavaka ho an'ny mpitandrina rehetra ato anivon'ny sahan'ny FJKM izay efa any amin'ny tany lobokao. Dia ianao Andriamanitra mpahery ary mety olo-tsaina ka mba ahafahany hitarika ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ho ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka Tompo ny amin'ny kristianina rehetra. Dia ianao Andriamanitra ihany koa no aoka hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahatonga azy ho tena mpino marina tokoa, ka anambara amin'ny vavany ny amin'ny fahamarinanao, hitandrina ny didinao, ka mba hampandroso ny fiainam-panahy, ny fiainan'ny fiangonana ary hampitombo ny fiombonana sy fankatiavana eo anivon'ny samy kristianina. Mivavaka Tompo izay ny amin'ny firenenay. Ianao Andriamanitra ihany koa nametraka ny mpitondra izay hitondra anay eto amin'nivon'ny firenenay. Aoka Tompo, hiasa ihany koa ny fanahy masina mba hahatonga ny mpitondra anay hatahatra anao Andriamanitra ka hampanjaka ny fahamarinana ary mba tsy antso fotsiny ianao Jesosy Kristy hoe Tompo, fa mba anatanteraka izay lazainao araka ny teninao. Ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny, dia aoka anao Andriamanitra ihany ametraka ny tahitra ao am-pony sy ao an-tsainy ka anatanteraka araka izay ambara ny sitraponao, voalaza ny teninao Andriamanitra ka hahatonga fifaliana ho an'ny vahoaka rehetra. Aingane Tompo, mba ho afaka amin'ity firenenay ity ny faharavan'ny kolotsaina fa amerina amin'ny maha-kolotsaina malagasy izay antoka mahatonga fifanajana eo anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina, eo anivon'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Mivavaka Tompo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ianao no ampahery amin'ny zava-misy mety iainina eo anivon'ny fiainana andavanandro, ny amin'ny fijaliana ko anao Andriamanitra ny hiditra antsehatra, andray an-tanana ny amin'ny fiainany ireo olona rehetra ireo. Tondram-bavaka Tompo izay ny amin'ny fikambanany mampiely beboly izay natokana fobe FJKM tamin'ity androany ity, hoentina ambavaka. Tompo, ianao Andriamanitra ampiroborobo izany fikambanana izany ka mba hanapariana ny filazantsaranao, manerana ny nosy, eny fa manerana izao tontolo izao azy. Ko anao ny hiasa amin'ny tompona andraikitra tsirairay, ary mety olo-tsaina ny amin'izay rehetra tanterahina. Matoky ianao izay Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra miasa amin'ny fiainanay. Eo ihany koa izay rehetra manana
tsy fahasalamana sy ny fahoriana tompo ianao no mampahery sy ampitraka ny amin'izany rehetra izany koa miteza tompo hiasa amin'ny fiainan'ny tsirairay fa afaka mijery ny fiainan'ny tsirairay ary manatanteraka ny famonjena ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany amen. Aoka ry havana nambara ny fanekem-pinoana kristianina isika dia ny fanekem-pinoana nikeany dia iarahantsika manatanteraka manao hoe isika mihinan'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na hitana ny tsisy ary amin'ny Jesosy Kristy tompo ray izany ka lahy tokan'Andriamanitra nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra Yesu nary izy tontolo izao noho namitsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivitsy tonga olona izy mbola tamin'ny azo fijaliana ho fanafotana azy tamin'ny anapahany Ponto Pilato izy maty izy ka nalefa hitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy miakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka mankavanana amin'ny ray avy any navian'ny ray amin'ny voninany tsara ny velona sy ny mamy ary mandrika izay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zany ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zany izy dia miteny tavavakany mpaminany isika mino fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarana apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maro ary fiainana mandrika izay amen. Aoka hipetraka ny fiainana nanao vahoan'ny birahoana ny katekomena dia iangaviana ny tompona andraikitra mba hanolotra azy ireo. ho amintsika rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ray tompo sady mpamonjy antsika misaotra sy mankalaza an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao izay andro lehibe tokoa ho an'ny fikambanana katekomena satria fanokanana ny birao vaovao izay hitondra indray izany fikambanana izany mialohan'izay nefa dia maneho tianay ny aneho fisaorana any tamin'ny tantanan'Andriamanitra anay tamin'ny tondranay an'iny fikambanana katekomena iny tamin'ny andiany mahatoky iny koa mangataka ny birao andiany mahatoky rehetra mba androso aty anoloana azafady ho an'izay eto toerana. Misaotra an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izahay tamin'ny tantanany anay sy nitahiny anay tamin'ny tantananay iny tantananay birao andiany mahatoky iny tamin'ny nanomezana anay ihany koa hery sy tanjaka ary fahasalamana nahafahanay namita ny anjara andraikitra anay. Misaotra ihany koa izahay ho an'ny mpitandrina rehetra izay niara niasa rehetra taminay tamin'ny taona lasa iny. Misaotra ny birao ny fiangonana, ny sampana rehetra, sampanasa, ny komity, ny dekona sy ny loholona, ireo
mpikambana rehetra ao amin'ny fikambanana katekômena ihany koa ary indrindra tsy adinonay ianareo atao amin'ny fiangonana ny olona rehetra izay atao amin'ny fiangonana izay nanotrina anay nanampy anay izay nanome fahatokiana anay ary indrindra niara niasa taminay tamin'izany tamin'ny taona lasa iny dia misaotra anareo izahay dia ho mariky ny fankasitrahanay dia misy fanomezana kely avy aminay andiany mahatoky tolotra eo amin'ny fiangonana dia mangataka ireo andiany mahatoky ireo izay natokana misalotra ny anarana andiany mahatoky tamin'iny taona iny mba hitsangana eny toerana izay eto toerana azafady. Dia manasa ny filohan'ny fiangonana mba handroso ety anoloana azafady. Kely dia kely moa izy ity fa vokatry ny fonay izy ity dia micro-cravate sans fil, paka micro-cravate sans fil speaker sy baiboly diem. Ilay paka moa fitaovana izay noeritreretinay ahafahana manatanteraka sy manampy ny mpitandrina amin'ny fitondrana ny fampianarana izay ataony ato anivon'ny fiangonana ary na eo anivon'ny tambanjotra serasera aza dia mankasitraka indrindra. Dia tonga amin'ny fotoana fanokanana ny birao vaovao dia atolotra ny filoha ny birao vaovao raha tefiny aina Sara Muriel Soatoly ny fitenenana. Dia mbola ampitombona amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Indro ary atolotra antsika androany ny birao vaovao izay andrafitra ny birao katekômena amin'ity taona 2024 ity. Antsoina manaraka eto ary ny ramatoa kely, ramatoa ary amindriamatoa isany. Ny filoha moa dia ny tenako raha tefinaina Sara Muriel Soatoly. Ny filoha lefitra lahady dia i Lolona Brian Itokiny. Ny filoha lefitra Zoma raha Findray Melona Emile Branson. Ny filohan'ny Vomiera Pana dia i Rakotiniaina Olivia. Ny mpitantsoratra dia i Rabemanantsoa Andraina Andriana Andriamaro. Ny mpanolotsaina dia Randrianaivosoa Aina anankitelo izy ireo, Randrianaivosoa Iaina Iajavola ary i Randrianantenaina Rojiniaingo. Ny mpitantsoratry ny vola dia Rahoby Manantsoa Tokotsalama Tsiresy. Ny mpitambola Randriahamintsoa Noary Mahefa. Ny tompon'andraikitra ny vola Zoma Rafanoarana Narindra Intsoa. Ny vomiera fitaovana Andriataina Dina Hariniavo. Ny vomieran'ny serasera Andriambeloson Fity. Ny vomiera rapana moa dia miisa efatra ny atao amin'ny katekômena. I Rafanoarana nomena Liantsoa, Andriataina Tiavina Riantsoa, Ratefy Arson Daniela Ambintsoa ary Rafeliva Nomenjana Hariniaina Ijoine. Ny anarana andiany raisinay moa dia ny andiany Hahery ary eo amin'ny Salamo toko zato ao amin'ny andiany faharoa tapany voalohany.
tapany voalohany amin'ny andinin'ny faharoa manao hoe ahery ambonin'ny tany ny zanany. Eto izahay katekômena ny baovao sy ny mpikambana dia ihira ny hira ho ataonay ohatran'ny ny hiranay amin'ity sabata. Izahay dia manasa mitandrina hitsodrano an'ny parao katekômena. Mitodika aty amin'ny alitara ianareo. Hoy ny soratra masina. Mihaino aho, tsy miova izany voalohany ary izany ny farany. Hoy izay aho, Jehovah efa niantso ahy hatraom-boko, ary izy tamiko, mpanompoka ianao ry Israely eo, izay entiko mandeha ny voninahitra. Hoy ny Tompo, efa nanindry mpiambina eo amin'ny mandanao aho, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpampahatsiaro an'i Jehovah, aza mitsahatra, ary aza mamela azy hitsahatra manam-panaona an'i Jerusalema ho mafiorina sy hoderaina amin'ny tany. Hivavaka isika. Misaotranao izay tompony amin'ny Hébrony katekômena, nisy nahavita ny anjara fanompony teo,
tantana azy ireo ianao amina ndraikitra hafa zay ho tazominy ary tay azy ireo hatrany ianao. Ndreto kosa reto borao vaovao reto atokana mba hanao zanandraon'ny fanampona izany andray ny andraikitra ny tononona tsirairay teo ahery amin'ny teny sy amin'ny asa izy ireo ary teny sy laza ny fahamarinanao amin'ny vavany hitandrina ny didinao. Koa hainao Andriamanitra omba azy ireo amin'ny fiara-miasa, tahiny fikambanana manontolo, tahiny fiangona iray asa amin'izy ireo, tanterao amin'izy ireo ny tsodranonao. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantanareo, ho saina ray sy vava iray, no arany mankalazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Todika any amin'ny olona ianareo mahazo toerana ianareo katekomena amin'ny toerana dia manasa ireo ray aman-dren'ny fiangonana ny biraon'ny fiangonana soloteny satsapany tsika hiarahaba azy ireo miaraka amin'ny mpitandrina mandeha dia mandeha ny fotoana ry havana efa ho 20 taona zao pastera ny teto ery sarary noary ry danikely efa birao zao mba mieritreritsika lehibe ny dikan'izany fa mandeha ny fotoana asitsika tehaka ho azy ireo dia manasa tsika hiarahaba. Manambahiny tsika satria lahady faharoa izao dia ny Gideona iraisam-pirenena amin'ny manampy atsika hatrany amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny sehatra samihafa indrindra fa ny amin'ny fiarovana sy fitandronana ny filaminana. Mampiomana azy ireo tsika aorian'izao fotoana izao mba hiakatra indray fitenenana ny solotenan'izy ireo.
mangataka an'ireo gideona rahala namany mba hitsangana ampotoerana ihany mba ho hitanay raha misy auxiliaire koa aloha mba mitsangana ihany mba ho hitan'ny fiangonana ianareo tompoko. Dia eo anatin'izany moa misy ny mariky ny fanohizana ny fiara-miasa aminareo, dia misy marika hita maso efa noman'ny broo zany dia atolotra amin'ny fifaliana mariky ny fampaherezana anareo amin'ny fanohizana ny asa, nisaotra anareo amin'ny famangina ny fiangonana. Saotra tompoko, mahazo mipetraka isika. Mangataka mba ao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny nareo tahaka ny anambinana amin'ny fanahinareo ihany. Hoy ny ao amin'ny Isaia 5:5 manao hoe dia tahaka izany ny tenin'ny aleoko ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy nahatanteraka izay sitrako sy ambinina amin'izay hampandehanako azy. Te hilaza tantara kely aminareo zavatra nitranga marina na teto na tany ivelany tany. Tany États-Unis ty, zao le izy. Tao amin'ny hôtely iray lehibe dia niditra tiranga ray miaraka amin'ny pistolet. Any moa amidy maimaimpôdra rehefa mahazo alala ianao mibasy. Matoko elahy tsy maintsy matoko elahy. Tsy maintsy matoko elahy ozy izy. Tao amin'ny réception dia gaga ny tao amin'ny réception fa hoana koa tiranga ty. Dia naloa ny vola atory izy io atory amin'ilay hôtely izy. Matoko elahy tsy maintsy matoko elahy efa mirediredy mibaly ataka mihitsy izy. Tao amin'ny hôtely io ry havana ny alina. Tao amin'ny hôtely io dia misy bokina Gideona ohatry tony amin'ny teny frantsay, allemand, anglais. Azo vakina amin'izay mivahiny ao. Io rahalahy io dia le matoko elahy amon'ny rahalahiny ny rafilany izy. Nampirafesin'ny vadiny izy ary tsy maintsy mijanona amin'ilay hôtely izy vao andeha amin'ilay toerana anankiray amonony io rahalahy rafilany io. Tsy ny rafilany ihany no vonoa fa le vadiny keo. Hôtely tsy maintsy mijanona teo izy. Ny alina izy tsisy zavatra nataony afa-tsy namaky ny tenin'ny soratra masina. Taony kasian'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny fanahy masina. No maraina dia mivoaka ny hôtely izy dia sady noentin'ilay baiboly filazantsara. Dia niteny tao amin'ny réception izy hoe mba azoko entina mody ve ty tenin'Andriamanitra ty. Dia fa ahoana olona telo no saiky matiko izy androany. Fa telo ahoana mivadiko izy ho vonoko any amin'ilay toerana irahan'ilay amin'ny rafilany. Ny rafilahiko ho vonoko avy eo amony teny. Fa navotan'Andriamanitra no ny fitiavany lehibe. Zany nahavana ny asanay, asan'ny Gideona. Gideona nametraka nytony teny soratra masina tony. Gideona iraisam-pirenena amin'ilay sehatra eny. Inona moa natao Gideona iraisam-pirenena? Izy io dia fikambahana lehilahy kristianina omba ambady manerana izao tontolo izao. Avy amin'ny fiangonana protestanta sy evanjelika maneran-tany ny eviana ireo. Reo zay ireo tsy fiangonana iray ny eviana samy hafa zay. Fa nakamba ny tompo. Ary tsotra ihany ny tanjonay anankiray ihany. Hitondra ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy. Anekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Za mijoro eto rahalahy Etienne fiantsoana docteur Etienne ahako. Mpandidy fahiny. Ary natsoan'Andriamanitra amin'ity asa ty amin'izao fotoan'izao. Mpitarika azy amin'izao fotoan'izao mitarika an'ity fikambanana ity. Fikambanana io fa tsy fiangonana ry havana. Fikambanana koa fa tsy atoko politika. Se mivory zay taonany olona amin'ny Kristy amin'ny ahoana fijoroany vavolombelona amin'ny ataonay. Fiarahanay mivavaka ary indrindra fizaranay ny tenin'Andriamanitra amin'ny sehatra dimy mazava tsara. Dia any amin'ny hôtely io rendresana teo. Any amin'ny hôpitaly zay mizara ny tony karazany tony mba hiavahan'ny mpitsabo rehetra mpiasa ny hôpitaly rehetra dia natao fotsifotsy ny any amin'ny hôpitaly. Any amin'ny sekoly dia mizara ozy tony zay amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy araka ny any amin'ny sekoly. Any amin'ny fonja koa zay mizara satria tsy natao misy overina dia ray azy, tsy avela misy overina. Ary eto manoloanareo tao amin'ny chapelle any amin'ny tompo miaramila, polisy, zandary hiavaka ohatran'ny tira sitrapon'ny tompo. Isorako manokana eto général Kotondrina David Roland niona tamin'ny lehibenay tamin'ny heritaona ary nangataka manokana mba ho spécial ny tafika sy ny mpitandro filaminana. Dia raha sitrapon'ny tompo amin'ny heritaona na manaraka io satria vao tamin'ny heritaona izy nangataka dia camouflé ohatr'izao no azonareo mpitandro filaminana. Ohatr'izao zany no an'ny tompo miaramila, polisy, gendarme, sapeur pompier, garde forestier, douanier.
re manao fanamiana rehetra ary any amin'ny kalony any amin'le kalony len'le dalin'io vafo laza tantara eto Madagasikara kapiteny Faneva mialatsiny manao ny anarany tany amin'ny faritra atsimo iny nampandry tany 10 taona angamba na 12 taona lasa zay ary vakivavy io tsy vitana basy fa mila ny tenin'Andriamanitra any amin'ny faritra atsimo iny efa nisy ny dalin'io vafo niarana tamin'ny fiangonana FJKM misy tamin'izany fotoana zany ary ny fiangonana io ny contact anay hoe hitondray baiboly re marina misy le mihira 310 iny hitondray baiboly re izy ireo fa tandre any Kristy tomposo mila baiboly ny tany fa tsy vita mitory fotsiny mila zavatra mipetraka ho andro zareo naniraka ny namanay zay 12 taona lasa tany tonga tany ny namanay ny zara tamin'ireo kalony reo efa manao tenue ambony ambany zay sorta sy ihany zay azonay sary mihitsy moa zany zavatra zany tamin'izany fotoana zany ary misy tena nitomany misy teo misy anankitelo izy le rainy dia le zanany dia le zanadralany le rainy zay tsy hanao an'ity tsony zay anaraka an'Andriamanitra tamin'ny volana avrily teo avrily 2024 hitako tany amin'ny gazety tany hoe misy lasa katekista nidaliny io vafo tao atsimo tao zay le hoe niteny avoaka ny tompo io toy zany izy niteny zay aleoko mivavaka tsy verina amiko foana raha tsy natanteraka zay sitrako ambinina amin'izay ampandehanako azy miasa ny tompo ry havany zava-dehibe zany asa ny tompo zany izay reto dia toy ny fitaovana fotsiny amperatana zay any amin'ny toerana mba tsy tonga amin'ny fiangonana no andehananay io ndresana tamin'ny président FJKM ohatra ny rasa tanany fiangonana nge nareo reo ary ombanay manana le tena eo votoso filazantsara nosy Madagasikara vao tamin'ny herintaona 1 million boky tantera tonga anay teto tapitra amin'ity taona ity efa tonga eto Antananarivo tonga ny 1 million amin'ny volana marsa 625 million tonga eto Antananarivo aparikera Madagasikara zay ny atongavanay eto ry havany teboka telo mila vavaka zay tsy andeha mikery zay tsy vitanay mikery zao io mila vavaka avy aminareo zay fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka izy Tesaloniana voalohany toko 5:7 mila tanany zay 5 sy 500 fotsiny nge ny lehilahy ato aminay mila tanany zay oloatra nina dia diavinay lehilahy tena resy lahatry ny amin'ny tompo ary manantonasa mazava zay ihany resy lahatry ny amin'ny tompo ary tena manantonasa mazava ary vonona anao anty azy ity mila paritaka azontsika votosina filazantsara Madagasikara amin'ny fotoana hitondrako azy zao tena ataoko vaindondra raha misy ny anaparitaka azy hatrany amin'le faritra manginy reny amin'izao fotoana zao miteny aminareo miaramily ireo tsy ilazanaran'olona misy mandeha tongotra 70 kilometatra 2 lary zareo mitondra boritra manaparitaka ny filazantsara io any mila ataontsika angareto na fitoriana filazantsara ry havana miantso anareo zay mila vavaka zay mila tanany zay nareo pastera isa malala ny ondro ny tompo tendreo zay olona mba afaka iaraisa aminay manana général David nareo manana contact anay dia zava-dehibe zany ary amin'izao fotoana zao mandeha tsara amin'ny fiara-miasa misaotra manokana mivondrona miaramila kristianina fa hovitosana filazantsara ny ka rehetra eto Madagasikara zay misokatra na miaramila na ny zandary na ny pôlisy efa mandeha zany fizarana zany amin'ireo nemefaty eto efa nataonay maromaro mihitsy ny ka rehetra eto primature efa nataonay ho avy tsy hoelany amin'ny présidence raha sitrapony tompo misaotra anao général David fizy mandrina an'izany zay dia manaraka miboky misy fa mila tanana ho mila olona zay tsy ampy zay apio zay ary misaotra anareo manokana fa ty dia fandraisana anjaranareo tsy hoe apio zay fa fandraisana anjaranareo amin'ny fitoriana filazantsara matokisinareo fa tena natao hitoriana filazantsara ty anapariahana an'izany manera zao tontolo zao fa nany amin'ny faritra ny Azia any zao misy foazam-panahy mila tohanana ary zalahany zay ry havana ny atongavana eto teboka telo mila vavaka mila tanana mila namana dia misaotra anareo amin'ny fanohanana dia mivoninahitra ny eo an'Andriamanitra iray ihany makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy hivavaka isika misaotra anao zay tompona amin'ny fisiny Gideona raisam-pirenena zay manampy ny fiangonana raha tsy tanany fiangonana manaparitaka zany vaovao mahafaly zany amin'ny sehatra rehetra anaovany zany vavaka ho azy ireo zay sy ny vady aman-janany menao fahasalamana ery sy tanjaka avy tany zany ampikonisy an'izy ireo mba maro na fanafo amin'ny fanompoana anao
amin'izany endrika fanompoana izany. Dia elena amin'ny tanindrazanay amin'ny toerana maro samihafa ny baiboly ny filazantsara ny vaovao mahafaly. Petraka ambany fahasoavanao ny ireo nangatabavaka ambany fitahinao. Nisy fitaovana nomeny katekomenina petraka ambany fahasoavanao ny fampiasana izany ahavitany andraikiny. Ary tahiny fiangonana anohana izay rehetra mitoro ny filazantsara naiza naiza misy azy ireny. Amin'ny anaran'i Kristy Tompo rery aminy lohan'ny fiangonana sady tenin'Andriamanitra tonga nofo. Amen. Miroso avy hatrany ny raharahan'ny fiangonana. Anapakaopontsika mandrakariva rery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hidera ny anaranao no famindraponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Salamo 7:30 andininy voalohany sy ny faharoa. Toy izao indray andro vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Ny sabotsy 15 ny volana febroary no firaisan'ny sampana eto anivon'ny chapelle militaire rehetra. Koa ny sampana velona rehetra eto anivon'ny chapelle militaire Ampaibe no mandray izany. Ka toy izao ny fandaminana. Ny katekomena sy ny STK dia miandraikitra ny aktivité sportive sy ny fampilalaovana ny olona mandritra ny tontolo andro. Ny sampatia sy ny safifa kosa miandraikitra ny gotea isan-karazany. Ny VFL sy ny Dorcas kosa no miandraikitra ny sakafo atoandro izay jifaina amin'ny vidiny 4,000 ariary. Ka isika eto toerana dia saina mba handefa ny komandy mialoha. Ny raisin'ny fiangonana tanana kosa dia ny fividianana akondro, ny loka hozaraina ary ny rano. Mivory miaraka amin'ny SG ny filohan'ny sampana sy ny fikambanana na izay solotena mahatapa-kevitra rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao. Anio ihany koa ry havana no hamerenantsika ilay valopy mahakasika ny mampiely baiboly izay nozaraina tamintsika. Arotsaka ao anaty rakitra. Raha misy tsy nahazo noho ny fahavitsiany dia atao anaty valopy tsotra famariana ny anarana sy ny maribola ary ny adresy. Andray fitenenana ny sampana mpanazava sy ny rantsana RFF. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana mpanazava stily. Mijanona avokoa ny kape sy ny mpiandraikitra ao aorian'ny fataom-pivavahana. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Mijanona ihany koa ny afo ao amin'ny sampana mena mpanazava rehefa mirava ny fiangonana. Sampana sekolelahady, finaritra. Androany hariva amin'ny rora sasany ny fiaonantsika mpampianatra amin'ny mpitandrina eto an-toerana izay ho tanterahana amin'ny akany Somempita. Misy ireo fiche de renseignement izay nozaraina tamin'ny mpianatra ka iangaviana isika izay mbola tsy namerina mba hanatitra izany ao am-pampianatra. Isika izay mbola tsy nahazo kosa dia afaka maka any amin'ny mpampianatra tsirairay avy. Miverina ny tanketsa androany hariva amin'ny 3 ora. Mijanona vetivety ny mpampianatra rehefa mirava fa misy zavatra hodiniana maika. Sampana tanora kristianina, finaritra. Araka ny toroatentsika dia natotosa fambolekazo isika ny 12 febroary ho avy izao. Koa ahitana izay rehetra maniry handray anjara amin'izany hisoratra anarana ao amin'ny mpitantsoratra. Mankasitraka tompoko. Sampanasa AFF, finaritra. Amin'ny alahady 9 ny volana febroary ho avy izao no anatanterahana ny fanolorana ny mpitandrina any Manjakandriana. Koa izay rehetra anatrika izany fotoana izany dia misoratra anarana amin'ny braon'ny sampanasa na ihany koa amin'ny braon mpitandrina. Fiaingana amin'ny enora sasany maraina. Fandraisana anjara
5 sy 2 alina ariary sarandalana sy sakafo manantena ny fahatongavantsika